Zoma fa fito ny volana desambra taona 2024 manaritra ny araba ho mabera Riantsoa ho anao izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny Oner TV tonga soto anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary manasa anao izay anaraka izany hatramin'ny farany mialohan'izany anefa dia indro omenanao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Mbola tsy mazavatra eto ny antony hampanganan'Andriamatoa mbola razona ary mbola ankamantatra ihany koa ny atota taratasy mahakasika izany fanenjehana azy izany. Misy ambadika politika ny fiampanganan-mbola razona. Tsy afa-po tamin'ny fanaovana fitsirihana ny logiciel izay ho ampiasain'ny SENI amin'ny fihodinana faharoa ny solotenan'ny kandida manam-pahaizana ara informatika. Tsy tambazam-bola fa resy lahatra ny vinanasana sy fananana traikefa amin'ny fampandrosoana ny firenena ireo mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana. Fankafatsika izao fampahalalam-baovao izao amin'ity ariva ity dia ny mahakasika ny raharaha mbola razona avy hatrany. Mbola tsy mazavatra eto ny antony hampanganan'Andriamatoa mbola Joseph Rajonary mbola akamantatra ihany koa ny antony taratasy mahakasika izany fanenjehana azy izany. Maro ny tsy fanarahan-dalàna hita mibaribary amin'izao fotoana izao. Anisan'izany fiparitahan'ny raharaha any amin'ny tambajotran ny serasera mialoha ny fahazahoany ity mpandraraha ity fiantsoana amin'izany. Arahintsika ny fanadihadiana iarahana amin'ny Clara Olomanatsoa atao amin'ny sany Tiavina Rakotiny Andrina. Mahagaga ny zava-miseho amin'izao fotoana izao ary mampapetra-panontaniana ny maro. Raha tsy ahivina ny mahakasika ny raharaha mbola razona manokana tamin'ny 17 ny volana novambra lasa inja ny paritany dika mitovy tamin'ilay taratasy sy fahazon-dalana mivoaka ny ivelany na ny ST no ny raharaha izay nanaovana fanadihadiana azy izay nisy ny sonian'ny mistera ny atany. Ny olon-tsotra indray no nalala voalohany tamin'ny alalan'ny famparitahany nataon'ny olona tamin'ny tambajotra tserasera sy ny haino manjery vivaka nefa ny olona voakasika tamin'izany tsy mbola notifia akory. Taiza araka izany no nahazon'izy ireo ilay dika mitovy ny taratasy mialoha. Novambra 2018 dia raha mahatadiditsika dia tamin'izany 13 novambra 2018 zany dia efa nisy sarisady niparitaka tany anatin'ilay réseaux sociaux amin'ilay décision izay nolazaina fa navoaka ny ministera ny aditany. Dia tamin'ny 13 novambra iny ihany koa ny ariva dia nahatsikaritra angamitsika fa namoaka ny vaovao ihany koa ny radio sy ny télé viva. Raha mahatadiditsika dia 13 novambra ihany koa izay daty izay. Dia eto aho zany dia efa mametra-panontaniana sahady hoe fa inona ny zavatra nitranga fa ny datin'ilay décision d'interdiction de sortie du territoire rehefa nijerena tokoa dia 13 novambra 2018 ny manam-pahefana izay tokony nandefasana an'izany décision zany dia ny polisy sy ny gendarme sy ny bianco. Fa rehefa nanao fanadihadiana tsotsotra zahay tamin'izany 13 novambra izany ireo manam-pahefana izay nilazako anareo ireo dia mbola tsy nisy nahafantatra ny fahamarinana na ny tsy fahamarinana ilay vaovao hoe maripototra sa tsy maripototra ilay vaovao. Isika nefa efa nahita an'ilay sarin'ilay décision tamin'ilay 13 novambra. Efa teoriana moa ny ampitso zany vao fantatra hoe tena marina tokoa fa nisy an'ilay décision. Raha ohatra zany eo fotsiny tsika mijery dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa ahoana no antony ahazon'ny olon-tsotra na ahazon'ny mpanao gazety décision ministérielle vao vita vaovao SENI tsy mbola miparitaka any amin'ny manam-pahefana izay tokony andraikitra tokony nandefasana an'io décision io akory. Ary indrindrindrindra ihany koa mbola tsy nampahafantarina akory an'ilay olona izay voakasika ilay décision. Raha adika tsotsotra dia hoe tsy mbola aloha zany dia ozy izy aho hoe misy fuite zany ve any amin'ny ministera izay nivoahan'ilay décision sa taiza no nahatonga an'ilay sarin'ilay décision izay niparitaka. Vao nivoaka ny bianco ilay avocat dia efa misy namoaka sady indray tany anaty Facebook hoe
misy avocat enjana, misy manana avocat enjana le olona dia nahemotra ilay raharaha. Ety ambolohany azy zany de ohatrany miteny foana hoe tena misy mpanao gazety mihitsy ve manaraka amin'ilay dossier miaraka amin'ilay enquêteur satria mahagaga fa mivoaka foana ilay information. Ny 12 novambra 20 sy 20 indray dia nahazo fiantsoana ho tonga nambianko ny 20 novambra 20 sy 20 noho ny raharaham-panjakana hafa izay tsy hafan'ny alana nefa dia nangataka fanemorana ity farany ka natao ny 15 novambra izany. Tonga namaly ny antso tamin'ny fotoana nahemotra io Andriamatoa mbola Rajaona ary namaly ny antsakany sy andava ny fanontaniana rehetra napetraka taminy. Ny 20 novambra indray nefa dia namerina nampiantso azy ny Bianco izay tsy fantatra loatra ny antony. Roa andro taorian'izay izany hoe 20 ny volana novambra 20 sy 20 dia nisy indray ny fisavana ny trano fonenany sy ny toeram-piasany ity mpandraraha iray ity. Fantatra moa fa tsy niditra tamin'ny raharaham-pitsarana intsony ny Bianco fa antora taratasy hafa indray no nentin'izy ireo nanaovana izany fisavana izany. Ny 13 novambra kosa ny fiantsoana manaraka saingy tsy teto an-toerana ny lehilahy tamin'ny fotoana io fa tany Morondava ka voatery nahemotra ny 20 novambra izany. Tokony ho fanavaozana moa no natao tamin'io saingy fisavana ilay kofra roa indray no natao. Hita kosa fa tsy nahitana fa tsy vola fito-tapitrisa sy firavaka tao anatin'ireo ireo kofra ireo izay nizolen'ny Bianco nandra-pahatonga ny taty an-toerany. Mahagaga hoe satria zao rehefa nandeha ilay fitsarana tany amin'ny Conseil d'État dia navoaka ny fanjakana, navoaka ny ministère ny intérieur io taratasy izay voaresaka ao anatin'ilay décision d'interdiction de sortie du territoire io dia ny zavatra hita ao anatin'ilay taratasy dia 13 décembre 13 novembre ny daty naharaisan'ny ministère ny intérieur an'ilay taratasy. Ny datan'ilay taratasy 17 septembre 2018 fa 13 novembre no naharaisan'ny ministère ny intérieur an'ilay taratasy. Dia raha miverina kely zany tsika dia mahita hoe tamin'ny andro izay naharaisan'ny ministère ny intérieur an'ilay taratasy dia tamin'iny andro ihany koa no nivoaka ilay décision, dia tamin'iny andro ihany koa dia efa niparitaka tany amin'ny Facebook sy tany amin'ny olona sasantsasantany ilay décision. Dia manontany tena moa tena amin'ny maha-avocat hoe inona ny anton'ilay fahatarana entre 17 septembre 2018 sy ny 13 novembre 2018 ny tsy ambohibao matetsy anosy mila ray volana latsaka vao tonga ny taratasy mpanjakana, ray volana latsaka dia nefa ora vitsivitsy na mety minitra vitsivitsy aty aoriana dia mivoaka ny décision d'interdiction de sortie du territoire. Ilay enquête izay nampanatsony ny Bianco tamin'ny 16 novembre dia nahemotra tamin'ny 19 novembre 2018 dia araky ny efa hitanareo tonga teny amin'ny Bianco ny tenako miaraka tamin'ny Andriamatoa mbola Joseph Rajaona namaly ny antso izay nataon'ny Bianco tao anatin'io convocation io. Eo ihany koa dia efa misy tsy fanarahan-dalàna indray natao tao anatin'ilay raharaha satria ny lalàna dia mametraka fa ao anatina délégation judiciaire dia tsy azo ny police judiciaire atao, tsy azo ny police judiciaire atao ny manadina ny voapanga. Ozy ny lalàna hoe tsy maintsy magistrat na officier du ministère public no manadina ny voapanga ao anatina délégation judiciaire. Amin'ity raharaha ty dia ny mpanao famotorana tao amin'ny Bianco no nametraka fanontaniana na ataontsika hoe na nadiady ny olona rovako tamin'ny 19 novembre. Mety hitenonareo hoe inona no fepetra ny raisin'ny avocat na inona ny fepetra ny raisin'ny Andriamatoa Mbola Rajaona manoloana zany tsy fanarahan-dalàna tamin'ny 19 novembre taona 2024 izany. Ny amaliko azy dia hoy hoe tsy nandà mihitsy zay fa nanaiky natao famotorana na dia tsy ara-dalàna raha
ilay procédure. Ny antony dia tsotra, tianay ho fantapoko fantam-pirenena fa tsy manana ninina afenina ary tsy manana nininona hitsoahana ny fitsarana Andriamatoa Mbola Joseph Rajona ka nanisy azy ilay irrégularité dia neverinay fa mbola tsy fotoanany tamin'ny 19 novembre io isolevena izay irrégularité. Tsy mipetraka intsony tany-tandalana ary misy matotoa maro mahazo sy mahalala mialoha ny taratasin'olona iray izay tena mampametra-panontaniana tokoa. Fanoizantsika izao fampahalalam-baovao izao dia ny raharaha mahakasika ny mbola Joseph Rajona hatrany. Misy ambadika politika ny fampianganana Andriamatoa mbola Joseph Rajona atao anatin'ny vanim-potoanany fifidianana manso noho ny trangan'ny raharaha samihafa izay nenjena ity mpandraraha ity ka mampandrimeritra mpanotaninany maro indrindra ny mpisolovava azy hoe iza marina ary mifototra amin'izany. Karara olo-manatsoa sy itiavana rakotiny indrina hatrany. Raha tsy haivina dia ny fatahoran'ny hafa ny mety ho fanapahan-kevitra raisiny amin'ny fanohanana ny kandida laharana 2020 no namorona ny sasany izao olana samihafa izao miaraka amin'ny tsao ety sy eroa. Olon-tsotra toy ny olom-pirenena rehetra imbola Joseph Rajona araka ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny fandaharana iraisiray tamin'ny fahitalavitra Z. Saingy antony nampifanerasera azy sy ity kandida ity ny fananany tambajotra serasera maro toy ny gazety La Ligne de Mire, Akony Madagasikara, 24 heures Mada, AZ Radio Télé ary ny ONR Radio TV izay misokatra ho an'ny rehetra. Noho izany dia nisy ny fiarah-miasa nataon'ny kandida Marc Ravalomanana sy ireo tambajotra ireo ka nentin'ny sasany tsarana ivelany ny hevitra ny mpitantana. Betsaka ny olona no miteny ary betsaka no milaza hoe manohana ny kandida fa 2020 dia miainga ilay fanentanana ataon'ny haino aman-jery na ireo haino aman-jery ny adversaire n'ilay kandida fa 2020. Ny fanontaniana mipetraka voalohany amiko nefa dia hoe manohana ny kandida 2020. Azadino fa ao anatin'ny sehatra fandraharana ako manana an'ireo gazety maromaro sy ny télé sy ny radio izay miara-miasa amin'ny besiny maro. Tonga ny kandida fa 2020 sy ireo mpiara-miasa aminy nangataka fiara-miasa misokatra tsika ary tsy mandahany izany. Zay ve le hoe fanohanana. Azadino anefa fa tamin'ny fifidianana premier tour efa tao le kandida fa 2020 efa tao nisy kandida maro hafa tao miara-miasa tamin'ireo haino aman-jerytsika ireo. Zay no anisany hitako hoe nasorena n'le adversaire. Androany ako tsy teny anao hoe manohana tokoa ny kandida fa 2020 fa malahelo any mieritreritra hoe rehefa tsy niteny amin'ny fomba ofisialy ohatran'ny hafa hoe misy maro hoe manohana ny kandida zao, manohana ny kandida zao, manohana ny kandida zao. Tsisy nanenjika ireo satria najaina ny safidin'izy ireo. Androany mbola siosio-ndresaka no mandeha hoe manohana ny kandida fa 2020 dia mandeha amin'izay le ataka médiatique. Ary le ataka médiatique anie rehefa tena jereny dia izay mihitsy le izy hoe mampiasa ny vola maloto ny mbola Rajona nanohanana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, mampiasa ny trafikany rehetrarehetra hatramin'izay hialokalofany ao amin'ny kandida Marc Ravalomanana. Tsy niteny amin'ny fomba ofisialy miaraka amin'ny kandida Marc Ravalomanana fa kosa za olom-pirenena ary amin'ny olom-pirenena nahako dia manana safidiko manokana tsy azon'iza n'iza hokorotaniny na izy io na izy io satria joro amin'izany ahako. Mariana nefa fa tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy nataony mahakasika izany ary fiarah-miasa no nataony taminy. Ankoatr'izay dia tsy ny kandida laharana fa 2020 irery ihany no mifanerasera sy miara-miasa amin'ny RLM Communication sy ny mitantana azy fa ny kandida sy ny olona maro samihafa. Noho izany dia tsy ampitsarana ny hevitry ny olona iray izany ary tsy tokony atahorana ka hitadiavana hevitra samihafa andotona ity mpandraraha ity. Misy ambadika politika araka izany ity raharaha ity raha natao ny fandiniana. Fanahoana tokoa moa no ny ohatran'ny fifandrofinjavatra ve fa ohatran'ny nifanaraka tamin'ilay fotoana izay na enona siosio fa tsy maintsy isy deuxième tour ny fifidianana
no ny voahany ty rarana Andriamatoa mbola rajoana ty fifandrifinjavatra ve sa ny eritreritro no diso fa raha ohatra ka marina ny eritreritro dia ny dikan'izay misy ambadika politika zany ny raharaha mahakasika an'Andriamatoa mbola rajoana raha misy ambadika politika dia mampanontany tena hoe misy entité ve na misy olona vitsivitsy ve mampiasa ny bianco ho amin'ny tombotsoany manokana aiza zany ilay neutralité ny administration raha ohatra ka marina ny eritreritro hoe ohatraohatra ny misy ambadika politika ilay raharaha na izany aza dia vonina foana mbola rajoana ary tsy mihemitra manoloana ny fiampangana atao aminy fanazo taratasy fiantsoana vaovao indray mbola rajoana ny 12 desambra ho avy izao fantatra mantsy fa amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ny tale jeneraly ny Bianco vao tonga eto an-tandrazana ka amin'izany vao afaka tao ny fanadiadiana na dia mbola tsy fantatra mazava zany antony dia mitohy foana ny antsodzay atao amin'ity mpandraraha ity rehefa nangataka dika mitovy amin'ireo taratasy ireo anefa ny vava dia ny alamaina ka averina fa tsy ara-dalàna izao fampiangana an'Andriamatoa mbola Joseph Rajoana izao nametraka fitarainana araka izany ny mpisolo vava mba hijerena akaiky izany tandrevaka maro izany Clara olo manatsoa sy tiavana rakotiny indrina dia nahafantatra fa toa hoe tsy eto an-toerana ny directeur général ny Bianco ary tsy miverina raha tsy eo amin'ny 11 novembre 11 décembre 2018 eo izany hoe mila miandry ny fahatongavany DGN Bianco ny fitohizana na ny tsy fitohizana ilay raharaha zay iantsona sy nanaovana fisavana sy mety anaovana fampitorana an'Andriamatoa mbola Joseph Rajoana ny fanontaniana mipetraka dia hoe nga tsisy afaka misolo an'ilay directeur général amin'ny zavatra sahala amin'ireny fa tsy maintsy miandry ny fahatongavan'ilay directeur général vao afaka manapa-kevitra indray i Bianco amin'ny tohiny omena n'ilay raharaha hatramin'izao tsika miteny zao dia mbola tsy fantatro mihitsy hoe inona no antota taratasinady eritreretany Bianco anaovana fampitorana an'Andriamatoa mbola Joseph Rajoana amin'io 12 décembre 2018 io satria na dia niverina imbetsaka aza ny tenako teo anivony Bianco nangataka n'ilay photocopian'ny dossier izay zo omeny lalàna ny avocat moa zany dia tsy nahazo valiny mihitsy ny tenako mikasika an'ireo dossier izay nangatahako ireo na izany na tsy zany anefa dia averiko any fa ny fahafantarako azy rehefa mijery n'ilay mandat izay nampiasaina tamin'ny lanaovana n'ilay perquisition ny tenako dia mahafantatra fa ilay dossier voalohany ihany no nosarahana nasiana zanany nanaovana n'ilay dossier faharoa ny tontolon'ny fifidianana kosa indray no ndeha no izantsika izao fampahalalam-baovao izao tsy tambazam-bola fa resy lahatra amin'ny vinanasany sy fananantraikefa amin'ny fampandrosoana ny firenena ireo mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana raha nambarany ireo mpanohana azy idina ny elankelatrano izy ireo manomboka izao amelabelatra izay vinanasany ty kandida ity izay nitondra aminao ny andindiny mahakasika izay Jenita Soalalaina sy aja manatsoa manana vinamanitra sy engana mpandrosoana ny Madagasikara ny larana fa 520 resy lahatra tanteraka amin'izany reto mpanaradia azy ireto ka andresy lahatra ny olom-pirenena mitovy azy ary tsy voavidy vola ny safidy raha nambaran'izy ireo iarahantsika malala ozy ateo hoe nanomboka ny 7 no nakatia dia maro ireo vahoaka sahirana maro ny tsy anasa maro ireo izay mitady ny anina androany ihany dia manentana an'izy ireny izahay mba tsy ho vidim-bola ny safidy ary tsy amin'ny alalan'ny tolotolotra kely majinijinika na t-shirt zany na volo zany ny andada dia voizina toy ny lakan-jeso mandeha ho azy
ary mandresy lahatra averiko ihany mandresy lahatra anareo zay mbola tsy resy lahatra raha toa ka mila ny fiainana miverina amin'loana isika ampiny ao atokantrano tsy misy afa-tsy izy irery ihany no afaka anafaka n'izao fahantrana eto a Madagasikara zao sy mampandroso aingana. Maro moa ireo mpanohana ny kandida Marika Ravalomanana no nifanatona tamin'ity androan'ity mba hanomanana paikady hoentina mandresy lahatra ny tsirairay ifidy ny laharana 520 izay ihany vahaolana hitan'izy ireo anarenana ny Madagasikara. Naresy lahatra nanohana ny kandida 520 dia zao zay tatsa hita mihitsy hoe nany zezika ampiasainay ary avy any eto zay dia mora sady azo tsara ny fambolena tamin'izany nisy ny vola tamin'ny andron'ny président tamin'ny 2002 dia nandeha tsara ny asa fambolena ny vokatra tsara ny vidiny amin'izao fotoana izao moa dia izao ny zava-misy dia izay no hanomanana azy ka noho izany miantso antsika vahoaka malagasy nitatsa vahoaka majinika tsy anasy arotsao vidiny ny laharana 520 fa izy ihany nanavitra ny firenena ity. Manasa antsika tanora rehetrarehetra manentana antsika tanora rehetra hividy ny laharana 520 Marika Ravalomanana. Ny antony vidiananay ny kandida Marika Ravalomanana dia tsapanay avokoa ireo zava-bitany hatramin'izay. Teo ireo fanamboaran-dalana, teo ireo fitsinjovana ny tanora, teo ireo fampitomboana ny fari-piainantsika rehetrarehetra ary itsika tanora dia noavy firenena ka hiaraka atsika amin'ny kandida Marika Ravalomanana ary izy efa nametraka fikisana tamintsika tanora rehetrarehetra fa hiaraka ifanohana amintsika hampandroso an'ity Madagasikara ity. Fa mbola eo amin'izay tontolo ny fividianana izay hatrany tsy afa-po tamin'ny fanaovana fitsirihana ny logiciel izay ampiasain'ny Sony amin'ny fiodinana faharoa ny solitena ny kandida manampahaizana ara-informatika tsy namela azy ireo anao fitsirihana tanteraka mantsy ny Sony fa ny solitena avy any ivelany ihany no nanao izany raha ny tatitry ny mpahay informatika avy any ivelany kosa dia kosa io logiciel io fa misy zavatra tokony tsy maintsy ho atsaraina mba ho lafatra tanteraka ny logiciel Jenita Soalalaina sy Aja Manatsohatra any. Namelabelatra ny vokatra ny fitsirihana logiciel ho ampiasain'ny Sony amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny manampahaizana ara-informatika izay nanao izany tamin'ny androany. Azo atokisana sy mora ampiasaina ny logiciel raha anambaran'izy ireo. Tsy tonga lafatra nefa izany logiciel izany ka nisy fanamariana sy soson-kevitra vitsivitsy nomen'izy ireo mba hanatsarana io logiciel io. Aussi quelques recommandations par rapport à la sécurité de deux applications, que ce soit au niveau local ou au niveau central. Donc, il faut bien que la CENI envisage d'appliquer les recommandations suivantes, inclure un outil informatique de ce qu'on appelle monitoring, c'est-à-dire la supervision ou la surveillance en temps réel des activités des utilisateurs des systèmes, s'assurer que les systèmes de basculement des messages qui utilisent un réseau public est testé pour garantir une perturbation minimale en cas d'incident. S'assurer que le plan de reprise après sinistre de l'organisation est correctement testé. Ceci inclut de tester la redondance entre le serveur CENI et le serveur de sauvegarde. Tsy maintsy hijery manokana ireo fanamariana izay nataon'ireo mpahay ara-informatika ny Sony raha nambaran'izy ireo. Mbola ho betsaka raha teo ny fifidianana ho atrehan'ny vahoaka malagasy ka ilaina ny fanitsiana izany. Ny zavatra nolazainy zareo teo dia azo fitinina amin'ny hoe ampy fiable ary ampy ny sécurité ny logiciel ampiasain'ny Sony kanefa mbola azo fitsaraina ihany koa ary noho izany noho ny fahenonany izay fangatahan'ny solitenan'ny kandida sy ireo izay expert rehetra nanao observateur teto dia nisy noraisin'ny zareo fa no avy amin'ny zareo manokana dia nitsipihany teto fa ara-teknika ihany ny fitsirihana nataony ary nanaraka ny fombafomba rehetra ampiasaina amin'ny fanao toy izao zany hoe règle déontologique dia ny fanatsarana izay mbola azo atao zany no nolazainy teo izay tsy maintsy ho tanterahin'ny Sony
araky ny fahazahoana manatanteraka azy araky ny lalàna. Etsenkilany tsy tena afapo tamin'ny fitsiriana ny logiciel kosa ny mpahay informatika avy amin'ny kandida. Tsy navela hijery tanteraka ny logiciel mantsy izy ireo fa ny manam-pahaizana avy any ivelany no tena nanao izany raha ny fanambarana. Izahay zany averiko zany izy ny anay zany nandraikitrinay solotena ny kandidata amin'ity asa ity dia hoe mijery fotsiny amin'ny ankapobeny ny fonctionnalité logiciel tsy haiko mavikazy amin'ny teny malagasy manatsiny fa mijery fonctionnalité zay fa zay tsy niditra ao anatiny le hoe manahoana ny ao anatiny tsy naodidy zany zay fa ny expert international nanao an'le odidy dia izay nijery fotsiny manahoana fampiasany logiciel ahoana ny fampiasan'ny olona rehefa mandray voka-pifidianana izy dia ahoana ny traitement izy amin'ny ankapobeny zany fa izay tsy afaka kosa nijery ny tena atiny le logiciel zany hoe tena fiable araka ny teny expert international hoe ny teny hoe fiable fa izay tsy hananao an'izay accès zay dia tsy teny zay tena fiable 100% satria tsy izay kosa aloha nanao an'izy fa apetraka amin'ny zareo expert international zay nanao anazy. Fa mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny fifidianana hatrany isika efa fahita matetika eto Madagasikara ny fanaovana alliance politique indrindra amin'ny fotoanany fifidianana tahaka izao tsy misy maharatsy izany raha nambarany solombavam-bahoaka ny boriboritany fahenina raha toa ka hiaraka hijery tombontsoa iombonan'ny firenena fa manabotry ny firenena kosa raha toa ka fitiavan-tseza tsotra izao no anohanana olona iray Renita Soalalaina sy Aja Manatsoa. Miazakazaka ireo fikambanana maro sy antoko politika manohana ny kandida iray rehefa fotoana ny fifidianana toy izao. Zava-dehibe eo amin'ny firenena iray raha toa ka misy olona manana hevitra mitovy ka manambatra ny hery ny ampandrosoana ny firenena raha nambara ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahenina Ramatoa Rahersovlolona. Lafiny mahatsara azy zany raha ohatra ka mitovy fijery zareo zany hoe manana tanjona iraisany dia le tanjona zany amin'io tena hoe fampandrosoana mitondra fampandrosoana Madagasikara dia amiko zany tsy misy olana mihitsy ary tokony tsy hametraka sakana zany na ho an'le olona iarahana zany na ho an'le mpanaraka ohatra fotsiny zany ameko satria izay mantsy matetika ny olana ho an'le fahao anatiny zany dia mametraka izy hoe izay ny efa teto dia anay io ohatra somary manao hoe tompony zareo dia manjary manakana ny fahombiazana izay tiana atongavana. Aza everina fa fanabotrina ny firenena kosa raha toa ka ny fitadiavan-tseza sy vola ihany no anambarana ny hery amin'ny olona iray ary tsy maintsy hita taratra ihany zany aty aoriana raha toa ka tsy tena fanohanana foto-kevitra sy tombontsoan'ny firenena no jerena. Izay matetika zava-misy le hoe mitady tombontsoa manokana na fitiavan-tena na fitiavan-tseza matoa manohana olona iray dia raha vao izay zavatra tsy lasa lavitra ny fiarahana tsy lasa lavitra satria ny antony voasakan'izay tombontsoa izay any ka raha ohatra ka tsy mivoaka le zatreetreretina dia lasa mifanaratsy indray ary dia aleo samy mandeha satria ny antony le fijery tsy mitovy izay zany dia anisan'ny manimba zavatra ary tena tsy mampandroso any Madagasikara hatramin'izay satria miaraka tsy miady nefa ny kobay akelika ihany dia izay zany zavatra tsy mety ao anatin'ilay fiarahana. Arak'izany ninonina ny firehana politika dia ny fimbanjinana no avy ny firenena ny zava-dehibe sarotra ny hisian'ny fampandrosoana raha toa ka tsy misy ny fitiavan-tanindrazana tena marina. Panangana fa tsy mpandrava isika anatsara ny fiainanao idady tonga ny fotoana ifidiananao ny mpanangana ianao koa efa na didinao sarobidy ny safidinao arovy ny safidinao tsy sandaina vola ny safidinao 9 Desambra marikaravalmanana fidiko fiditsika laharana fa 5 Manakory on RTV manolotra anao Zumba Rainbow miaraka amin'ny groupe 1 2 3 Programmatique, en 15 décembre, au Petit Palais Mambo.
fa Valera Valera Zamje mi sandi sikni madera La music ni naifoti wera wera Ny resaka fitaterana kosa indray no indenisantsika izao fampalalama-vao izao amin'ity ariva ity. Hiakatra 500 ariary ny sarandalana mampitohy ny mahazo sy mahamasina manomboka ny 15 ny volana desambra ho avy izao. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika no tena antony io fiakarana io raha ny nambaran'ireo mpitatitra izy ireo koa izay tsy mbola nahazo ilay fanampiana tamin'ny fanjakana fanadadiany fanoelarandriana tenena teo amin'ny sariny afitra lalaina. Taorindreo coopérative izay fanampiakatra ny sarandalana no 500 ariary ny voalohan'ny volana septambra lasa teo dia ampiakatra izany ihany koa ny coopérative tselatra amin'ny 15 desambra ho avy izao. Ny fiakaran'ny vidin'ny solika nambarandreo mpamily ho antony voalohany amin'ny fisondrotana io fa ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay tsy ahafahana mambita ny tsaka sy andavanitoro atao anatin'ny iray andro. Mbola tsy nahazo ilay fanampiana tamin'ny fanjakana ihany koa ireo mpitatitra mivondrona ao amin'ny coopérative tselatra raha ny nambaran'izy ireo hatrany ka izay ihany koa no mahatonga azy ireo hanonotra ny sarandalana. Ny antony tena hoe mapakatra an'le frais aloha eo aloha zany le faratsian'le lalana midina any aminay dia akoatra ny lalana eo ihany koa resaka ohatrany hoe gasoil dia akoatran'izay ny versement ny patron matetika efa miakatra daholo izay ny tena mahatonga le fiakarana hoe lasa 500 le izy satria izay zao sur terrain dia raha miasa izay raha tokony mba hisy vola kely ho anay dia lasa tsisy vola ho anay mihitsy le izy dia lasa miasa talata fotsiny izay. Eo amin'le resaka embouteillage aloha efa trop be moa le viditsolika tsy mitsahatra ny mitombo ihany. Tamin'ity herinandro ity zao dia efa niakatra indray ny viditsolika. Izay ny tena antony izay aloha. Ny tsy nampiakatra ny coopérative tselatra zany azonareo. Voalohany aloha ny coopérative tselatra dia nanao fitaterana manara-penitra izy raha izay. Faharoa ny tsinjo an'ilay vahoaka malagasy izy hoe mba ho azoma 700 ariary ihany le frais. Nefa le fanjakana tsy mijery an'ilay taxi be satria miakatra ny viditsolika, miakatra ny vidina piesy, miakatra daholo ny rehetrarehetra. Dia nahatonga ny tselatra nampanjea ny vahoaka amin'izay satria tao anatin'ny ray volana lasa zay ngamba nampiakatra ny frais 500 io dia niazona 700 ihany tselatra dia ny sarandalana tokana ihany 700 ihany koa dia niakatra 50 indray le vidina gasoil tamin'iny herinandro iny dia teo amin'izay tselatra nanao fanambarana amin'izay kosa dia amin'ny manomboka amin'ilay 15 izy mba naraka an'ilay statin'ny taxi be rehetrarehetra amin'izay. Etsakilany samy manana ny heviny avokoa ireo mpanjifa manoloana ity fisondrotan'ny sarandalana ity. Tsy manina le izy ko efa miakatra daholo ny olona rehetrarehetra. Tsy manina rehefa tsy izay tsy mahafaty antoka ny zareo. Raha amina manokana aloha tsy mety satria le fiainana efa satrany efa mbola hiakatra koa frais dia mijaly be izay mandeha bis. Efa mipetaka eny amin'ireo fiara fitaterana moa ny afisy amin'ity fampakarana sarandalana 500 ariary ity ampahafantarana sahady ireo mpanjifa. Netsy fandriam-pahalemana kosa no ndeha ho resantsika izao. Jolay iray no trateky ny zandary tao amin'ny distrika ny Manja ny 5 desambra lasa teo. Araka ny loharanom-baovao dia olona tsara sitrapo no name loharanom-baovao tamin'ny polisy tany toerana amin'ny fisian'ny olona iray mampiayay ao anaty taxi brosy ho an'ny Morondava. Rehefa natao ny fisavana rehetra dia tratra tamin'izany io lehilahy izay mbola nahitana baspoleta vita gasy miaraka amin'ny baladimby fanoelarandriana tenena sy hafitra lalaina. Alatsinainy fahatelo volana desambra lasa teo dia nahazo vaovao zahay eto amin'ny commissaire de police ny Manja fa misy dahalo miisa 20 mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika mihaodihody eto Manja. Nanapa-kevitra ny tenako sy ireo mpiara-miasa amiko fa manao savahao amin'ny alina sy hariva patrouille des jours et des nuits. Nahitam-bokatra izay asa izay satria tamin'ny alarobia fa 5 desambra teo dia nisy olo tsara sitrapo nanome vaovao anay polisy miasa eto Manja
fa misy olona mampiay ahy miondana ho taxi borosy ho any morondava. Napetraka ny barrage routier, natao contrôle systématique, voasambotra ny lehilahy anankiray izay natratrarana basy koleta vita gasy miaraka amin'ny bala 5. Rehefa natao fakanambavana ny lehilahy io dia tsy azetsy ny anarana, avy any ampanihy izy dia milaza fa lehiben'ireo dahalo izay mpangalatromby aty amin'ny faritsy Manja, amin'ny faritsy andrefan'ny Manja iny. Araka ny teniny dia hiaraka amin'ny tôbily makany Morondava izy ka ho any Analaiva hiandry ny omby izay angalarin'ireo dahalo ireo izay avy aty Manja. Isaorana eto manokany ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka eto Manja, olona tsara sitrapo nanome vaovao anay polisy miasa eto Manja nahitana n'izao vokatra zao. Saotra teo. Fa mbola eo amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia manjaka izany amin'ny commune Iarnarivo efa voasokajy ao anatin'ny faritra mena ny fokontany maromaro any toerana amin'izao. Raha ny loharanom-baovao dia mitambasy mihitsy ireo jolahy mandeha manafika ny tanàna. Etsakilany efa mandray ny andraiky ny tanteraka ny gendarmerie ao Ambohidratrimo amin'ity fanafian-jolahy ety arahintsika ny fanadihadiany fanoelarandriana teny teo amin'ny sariny Yafitra Lalaina. Eto Iarnarivo zany amin'izao dia efa tsy matolotro ny mbany be ny tanàna ny hatrano, fa vao manomboka ny amin'ny sivy dia efa hoentin'ireo mpitandro filaminana manenjika dahalo eran'ny tanàna izahay ao anatin'ny fokotany sivy ny antony ny any amin'ny fokotany iray efa misy mandondona ny varavarany sasany dia efa misy dahalo ny ariko efa mandeha tena tsy mandro fahalemana fa ao anatin'ny faritra mena ny commune Iarnarivo amin'izao raha izany na tsy izany nefa tsy ny ravoravo tanana ny gendarmerie ao Ambohidratrimo fa tena mafana fo be amin'ny fiaraha-miasa aminay provin'izany mbola tsy nisy aloha hatreto ny trano tena hoe vaky fa ny dahalo dia tena misy foana dia voakitaba miaraka amin'ny gendarme izy ireny mbola iantsona fanampiana betsaka indrindra va manam-pahefana any ambony ara-fitaovana ho an'ny gendarme ao Ambohidratrimo fa dia reraka ilay fiara hoentinay ao. Ary ny carburant dia carburant avy aty amin'ny commune no manotsy paipaika izay ahafahan'ilay tomobile mba midina makaty Iarnarivo satria dia tena hita hoe tena vasahirana gendarmerie satria commune midadasika be dia be no sahany zareo fa dia isaorana zareo aloha fa mbola vita ny hatreto ny fehan'ny fandriam-pahalemana na izany efa tsy mandry intsony ny vahoaka eto Iarnarivo amin'izao. Fa toy ny mahazatra rehefa zoma tahaka izao dia ny interview de la semaine no maranantsika ny fampahalalam-baovao izay iarahana amin'ny La Chasse Info ahitana ny tendry Andrianjoky izay manam-pahaizana manokana amin'ny fitadidiana arahoatra. Zavatra atao fa resaka fampitombonana capacité cerveau fotsiny discipline anankiray voaforona ilay izy en principe zany hoe manier an'ilay cerveau fa ny tanana zao hitantsika aty ivelany dia antsika mampiasa anazy hoe raha hitazana zavatra anankiray dia ohatr'izao fomba fitazomana anazy fa tsy ohatr'izao dia nefa ilay izy hitantsika dia izay mahatonga antsika manana an'ilay capacité amin'ilay izy izay ilay ergonomie an'ilay tanana fa cerveau ao anatin'ny ala dia tsisy afaka hoe mahafantatra be ihany fa taty aoriana mitombo ny connaissance en neuro-ergonomie neurologue manampy be lehibe dia lasa discipline misy compétition ny section. 1 latabatra 2 vary 3 vivre 4 boule 5 menaka 6 akoho 7 ovy 8 moto 9 lakle 10 afokasika 11 siro 12 taretra 13 saribakoly 14 sanga 15 vary 6 16 éponge 17 bozaka 18 famantaranandro. Ok. 1 latabatra 2 balles 3 rivotra 4 voly 5 menaka 6 akoho 7 ovy 8 moto 10 9
13 sarbakoly, 14 sanga, 15 vary, 16 éponge, 17 bozaka, 18 famataranandro. Afaka manao izy mila rehetrarehetra fa mila entraînement dia mila fitezatena bezaka satria na ohatra raha zavatra hohanina dia efa mi-influence zareo mety hanovany capacité ohatra hoe tsy natory aloha dia lasa midina ambany concentration na hoe tsy dia mianatra firy nandritra ny herinandro fa najanoko fianarana dia lasa pratique fotsiny izy fa afaka ataony rehetrarehetra. Fomba fiainao anatin'ilay izy ohatra hoe ao anatin'ny herinandro tsy maintsy manao sport, manao exercice physique, misotro rano mba révérer ny resaka torimaso fa izay zao tsy point fort mihitsy dia au minimum zany mba mitazona 7 heures ohatr'izay manao exercice ohatra mamaky foana ezaka mitady zavatra le ohatra hoe androany tontolo dia concentré iza dia miezaka mividy hoe ino daholo zavatra nitranga rehetrarehetra. Ao anatin'ilay izy ohatra hoe mianatra lecture rapide, mianatra ahoana moa zany mamorona système ianao mémorisena zavatra dia misy technique be dia be ao dia autodidacte tiako tenenina hoe sur internet manontany olona manana connaissance en neurologie ohatr'izany. Ohatra aloha ny manana fitaovana zany ianao afaka ampiasaina rehefa en cas de besoin misy zavatra tsy maintsy tadidina aingana be dia olona tsy dia zatra mikotrana mémoire mety rano raha tsy hoe tena dotena capacité naturelle izy fa afaka hoe ao anatin'ilay izy zany lasa mitombo kokoa zany capacité anao mémoriser zavatra. Dia izy ny antony dia zao ny mnémonisme efa tafiditra tao anatina spectaculaire foana hatramin'izay hoe anatina spectacle ny hita zany hoe olona manana hoe prodige de la mémoire saotra izany dia ao anatin'ilay izy lasa miassocié amin'izay izy fa ao anaty machine tsy dia misy dirany afa-tsy hoe manao tory zany ianao dia mila fitadidiana be ilay tory dia izay ihany fa ny ankoatr'izay tsisy hoe tsy dia tena hoe manano dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakarotona tanteraka izao fampahalalam-baovao izao amin'ity hariva ity ankasitrahako feno ianao tsy nisaraka taminay nandritra izany isaorana ihany koa ny ekipa rehetra tamin'ny fanatontosana izao fampahalalam-baovao izao aoriana izao fampahalalam-baovao izao moa dia isy ny fandarana tapatapakahitra izay arahinao eto amin'ny Honneur TV koa dia manasanao hatrany izay tsy saraka aminay mandritra izany ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.